Ia. Haleluya. Haleluya. Amen. Riavako malala ao amin'ny tompo faly dia faly tokoa zaho miarahaba anareo fianakaviana rehetra zay tonga manatrika eto. Nareo avy ao amin'ny mpanao rehetrarehetra ny aina mandeha rehetra zay tonga manatrika eto na fifaliana ho anay mianakavy indrindra fa ny tenako zay manatrika anareo ary hatray nareo. Faly koa miarahaba anareo mpavolombelo rehetra ny avy ao arinao manatrika eto na avy eto tanàna ny plateau na avy any province na ny atao kaviako zany ny atao kavanako na ny vavy na ny lahy sotra toko lay makasitraka toko vavy. Androany moa ny fotoana eo anatsika anaovana an'izao conférence de presse zao. Misy antony tokoa ary misy dikany lehibe no antony anaovana an'izao conférence de presse zao androany ity. Ka dia miarahaba atsika menakadagny mena mandeha rehetra agny amenarantsika ho tsaratsara azy anareo. Ampiadanana ary ampitsikitsikina no andraisako anareo iravako malala ho tahitako tsaratsara. Ny antony dia zao androany zany a dia tiako ny manambara anareo apebe maso fa ny joro ary ny jadona ary ny tsangana eto amin'ny tany sy ny firenenantsika zay misy ahy zay nipoirako njadona eto ny fanjakan'Andriamanitra. Izaho sy zahay reto no voatenin'Andriamanitra hanao an'izany anangana an'izany hanorona an'izany zavatra saripady zany. Saripady tokoa satria tsy baranaina hoy ny soratra masina voalazan'ny Baiboly zany tsy barabaraina ny lanitra, misy fepetra ny lanitra, misy fitsipika ny lanitra. Ka zavatra misy fepetra ary misy fitsipika no ho ambara aminareo ary hajoro eto Madagasikara. Tiako manaraka ao ny fitenenana tiako lazaiko aminareo antony bevata tokoa satria izaho ty taloha dia malaso na ny hoan'Andriamanitra ny voninay tsy mba nahalala an'izany Baiboly na Jesosy zany fa nisy fotoana tamin'ny 2010 narary aho dia seka maty dia niseho an'izao Jesosy zao. Rehefa niseho amiko Jesosy io dia naneo zavatra mahagaga tamiko dia ny vatany mihitsy niseho tamiko dia nivonony zaho dia ny maty dia nandalo fahafatesana. Nandrasana fahateo ny ray andro sy tapany dia nety ny tompo tany an-danitra ny fanahiko. Tonga tany an-danitra dia nampanaovy ny zavatra goavana be ary nahita zavatra tsy fitako. Napetraky ny teo amin'ny sezafendrianany aho ary nosorany dia nampanonteny tavany ray dia nampandriny amin'ny tany amin'ny paradisa tamin'ny fiainana mandrakizay dia nampandalovy ny tany amin'ny fiaina tsy hita tany amin'ny hafobe tany amin'ny ebo. Lafa ny zavatra anakoroa tsara sy ny ratsy ny hitako tany ny fahatelony dia fahatsara indrindra dia ny zanak'Andriamanitra tokana i Jesosy Kristy zay tompoitsika iarahantsika mino iarahantsika manompo ny kristianina rehetra velona ty ambonin'ny tany. Fa tiako ny manambara anareo fa velona tokoa Kristy Jesosy. Aza misalasala ianareo amiko manomboka androany fa zaho dia olon'ny Kristy ary Jesosy velona tonga nofo ambonin'ny tany. Satria Andriamanitra mahay fomba mahagaga amin'ny zanak'olombelo. Tsy napoizinao ary tsy napoizitsika ho zanak'Andriamanitra i Jesosy zay nateraky Maria. Amin'ny fomba mahagaga kaika zanak'Andriamanitra izy sady Andriamanitra. Tahaka zay koa ny tenako jamba aho taloha nahiratra ankehitriny. Amin'ny fomba mahagaga ny latsaha nipetrahan'ny tompo tao anatiko tany an-danitra nipetrahan'i Jesosy nidirany tao anatiko Jehovah napitra azy tao tamin'ny alalan'ny teny tonga nofo ny teny di Andriamanitra dia avy amin'ny teny. Magnambara aminareo aho horetany horen-danitra androany fa mifalia ary voaka malagasy fa tonga ny famonjehanareo. Fa izaho dia olona avy any an-danitra fa tsy mba avy aty ambonin'ny tany fa ny nofoko ny tety ambonin'ny tany efa maty efa nilevonina fa ny fanahiko zay nipetraka ny fanahiny ndraiky zay nipetraka ao amiko no avy any an-danitra tonga nofo ka zanak'Andriamanitra tonga ety ambonin'ny tany anavitra anareo ampiala anareo amin'ny fahoriana sy fahatrana rehetra zay nilatsahanareo malagasy nilatsaka tany amin'ny mangitsokitsika tokoa zay tsy hitahita noanoa fijaliana zay nanjo ny andajy taminareo hatrizay. Ka mipaiko ny ray no antony atongavako ty ambonin'ny tany anambara zavatsoa anambara zavatsara. Lay Andriamanitra tsara be voninahitra tompony tsara mpanaony tsara nanomeny anarako hoe tsaratsara. Fa zaho ny anarako tsy mba tsaratsara zany taloha fa dahalo taloha remesy bako dia revoibe. Zay ny anarako taminah malaso ahy.
teny agnarako amikaratry mandagnaky zay ny agnarako amikaratry fa rehefa ny tsanga tamin'ny maty aho niakatra tany an-danitra dia nampitondran'ny tompo ary nomen'ny tompo le anaran'ny rainy sy ny anaran'ny zanany tanteraka amiko ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra de telo zay iray Jehova tompo tsara Jesosy mpiandro tsara tsaratsara fahatelony zaho ny trinitén'Andriamanitra ambarako anareo to mazava zay anatsiny moa zay teny zay raha ohatra ka hoe anafotry ny sasany zay milaza fa teolojianina zay milaza fa mahay ka tsy haiko zay fa ny Andriamanitra mampiteny ahy fa ny teny zay voaka ny vavako tsy avy amiko fa avy amiray zay nagniraka manaraka ao hoy aho hoe mba tiako nareo mpanao gazety ilaza ny vaovao marina sy ny vaovao tsara zay avoaka ny vavako mba aoka ny zavatra tsy navoaka ny vavako tsy olazaina fa navoaka ny vavako nlazao niatry ananganana ian'izao fanjakana Andriamanitra zao dia fanjakana tsy hanonga-panjakana tsy handrava fanjakana fa handray ny fanjakany ray hanangana azy eto ambonin'ny tany ny fanjakan'Andriamanitra dia betsaka ny tsy mahalala midika n'izany zavatra zany fa io efa zavatra ny magn'ny tompo atragny pendoa katramin'izao fiafara zao matoa Jesosy ny teny hoe azadinareo ny vavaka manao hoe rainay zay ny an-danitra ho amasinay ny anaranao ka ho tonga ny fanjakanao ety atany tahaka ny any an-danitra matoa Andriamanitra ny teny zany misy kody lehibe ao kody sekran'Andriamanitra Andriamanitra tsy mba mandainga tsy olombelona ka andainga ary tsy olombelona ka anenina ka misy fomba mahagaga nataon'Andriamanitra eto a Madagasikara ny olona jamba avy any ambany riavikazo nalainy nofidiny ampamenatra ny hendry zaho ny rahiny voiraka hampiavana ny firenena malagasy eny tsy malagasy ihany aza ka re nanao an'izany tamin'ny fotoana vitsivitsy dia betsaka ny tsinino betsaka ny naneso nagnaboaka ary tsy nitonga ny sasany zay tokony nampiavanana nefa tsy maninona fa amin'Andriamanitra rehefa nanaiky Abrahama dia fa mazava ho azy fa tanteraka ny misy ao raha tsy nivonony le zanan'ilay tokana tsy nivonony Abrahama Isaka raha fa nanaiky izy fa nolotra ny zanany dia fa tanteraka ny misy ao n'Andriamanitra fa ny fevitr'Andriamanitra tsy mba fevitsika malagasy indrindra fa ny olombelo na ny vazaza ary ny lalany tsy mba lalatsika ka tonga eto aminareo aho magnambara an'izao fitsanganana zao fikambanana zao ka raha misy moa ny namana tia hiaraka aminay hanangana zao fanjakan'Andriamanitra zao zay tsy ranony kopaka tonga namana vo mavomavo fa manasanao mpanajana na avy any province anao na avy eto amin'ny plateau na mpampoandriamanitra kristiana anao na olotsotra io fikambanana io a de mijoro ara-dalàna ara-panjakana araka zay voalaza teo manaraka ao zaho de milaza aminareo fa ity fikambanana ity de tsy tahaka ny fikambanany sasany ka mitsangana androany milaza toiky mpanohitra raha pitso de rava tratrany malety ty tsy ravany malety rovinany na rovina mandrakizay satria ty fanjakan'Andriamanitra avy any an-danitra ty fa tsy raha fanjakanany forony aty ambonin'ny tany na malety firy ny vezivezy eo akaiko amasoko ty tsy ravatsony mandraparavany tany sy lanitra ka ity le famonjena lehibe indrindra farany hotsika voaka malagasy ka raha tiany voaka malagasy no sambatra mba manatonahy ary mba zareo akaiky aho ifampiresaka ifampidinika am'izany fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra zany manaraka ao mialatsiny raha misy ny teny ambadika any hoe lehilahy io de mpamitaka izy io antikristy mpaminany sandoky zany aby no henoko lazain'ny sasany any ambadika any zaho milaza aminareo fa oreraka ianao zay milaza an'izany fa matoa mbola tsy raha vatreto ny asan'ny apôstôly tsaratsara zay voalaza anarao Mesia misy kodin'Andriamanitra ao aminy ao 2010 nitsanganan'izao lehilahy zao mandratianano mbola tsy rava dininy soa fa misatony bevata io bevata be sao de eritreritry hoe io le voalazany Matthieu 24 io le voalazany ohatran'izao maro avy aminarako sao de isengy hoe zaho teolojianina azafady tompoko fa ny lanitra ny tompony teolojianina avy any an-danitra miteny aminao fa tompony baiboly tsy hamitakolona ny atondiako ety fa hanavitr'olona fa zay manaraka tsy mba angay hay zay mino ahy de mino ny fiainana manaraka izay fa ny tsara de avy amin'Andriamanitra volazany bokyny Jaona ry malala ny tsarano alao tahaka fa ny tsarano avy amin'Andriamanitra manaraka ao tiako no hampifaly ny fonara vahoaka androany masina andro androany a
mifalia nareo fa tonga le fanjakana zay tsy azo apangorohorona eto ambonin'ny tany ka na iza no anotrany zao fitsangana fijoroany fifahamada zao zay fitsanganany zao fa fanjakan'Andriamanitra atsangany misy tsaratsara sy ny groupe miaraka amin'izao de oreraka anao fa ny tody tsy mba miady ambato ny vato tsy mikodidi miakatra fa mikodidi midina ka sa toerinao ny vato fa mongotsy torotoro zay manohitra an'izany apetrako aminareo zao teny manam-pahefana zao androany zao fa ny fahefana moa andray avy any ambony ny tokony fahefana fa tsy aty ambonin'ny tany fa ny aty ambonin'ny tany de nomena fahefana nandray fa tsy tokony fahefana rehetra eo avy any an-danitra daholo io ka zaho mety nitoko tany an-danitra nampidiny aty ambonin'ny tany hitondra fahefana goavana ary mahery vaiky zay hanapaka sy handidy hamotipotika hanrava ny herin'ny maizina sy ny herin'ny devoly zay mipetraka eto amin'ny firenena misy atsika ka misy fomba mahagaga no andravako an'izany amin'ny fomba tsy amikeriko tsy amin'ny fatanjahako fa miherin'ilay raiky zay nahiraky ahy Jehova tompony maro amin'ny anaran'ilay zanan'ilay tokana no handravako an'izany herin'ny satana zany fa milaza anareo aho magnambara anareo apebe maso fa atoato de isy zavatra tsy mbadika mahagaga eto a Madagasikara zay tsy hoapozinareo zany tsy opozitsika vahoaka malagasy zany fa ho gaga tsika hoe ahoana tokoa izany satria efa niteny lay zanany satria Andriamanitra tsy manao zavatra raha tsy efa mampiteny mpaminany mpanompony mpaminany kely ihany milaza aminareo fa mpaminany lehibe zaho eo anatrehan'ny raiky satria ny raiky nanao lehibe aho fa aminareo olombelo kely zaho satria ny zavatra lehibe amin'Andriamanitra kely amin'ny olombelo araky ny feritsiretany fa ny zavatra lehibe amin'ny olombelo mbola kely zany amin'Andriamanitra fa amin'olona tsy mahalala aho de kely tokoa fa amin'olona mandeha ara-panahy aho de lehibe satria sambatra zay madio apo hoy ny baiboly fa izy no ahitan'Andriamanitra manaraka ao ity teny ity dia ambarako atsipiko aminareo mpitondra fanjakana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena magnambara aminareo fa misy didy lehibe nampitondran'ny tompo ahy aminareo mihavana haingana ianareo amin'Andriamanitra voalohany mihavana ianareo ataovy ny fampihavana-pirenena mihavana tokoa ianareo nefa kosa io fampihavana-pirenena io didy lehibe nomeny tompo ahy nampitondrany ahy zaho no nibe koa nomeny baiko adidy hanao ny fampihavana-pirenena io ka na iza olombelo izy hanao ny fampihavana-pirenena io egna Madagasikara tsisy avitan'io na iza raha tsy anao no manatrika eo raha tsy eo anao ao anatin'ny fampihavana-pirenena ka rehefa nanao fampihavana-pirenena nefa ny malagasy sy ny manam-pahefana sy ny fanjakana rehetra dia mba tsy natsoina aho ary tsy natao anisany aho ary tsy natao anatiny natao zanakalafa natao ambotana nefa za milaza aminareo na andritra 50 taona avanareo tsy vitanareo raha mbola eto za miteny satria tao anatin'ny sambo i Jona ny rahin Jehova handeha ho agny a Ninive nefa raha tsy nisy teny Jona saiko rendrika ny sambo de le kapiteny teny atao agnaty rano agny io ka za milaza aminareo raha mbola eto a Madagasikara mbola velona ho rendriky foana i Madagasikara raha tsy mahalala ianareo zay tompony fahalalana satria nareo mpanora-dalàna ny tompony fahalalana nareo fanjakana ny tompony fahefana ety ambonin'ny tany ka aoka mba ho dininareo tsara zao teniko zao androany ho tonga any aminareo fa eto ny aina manjery mihaino ary maka an'izao feo zao ka haino tsara dindinio tsapotsako fa trafiky ena ny megny mahery zao ambava oma apo mieritreritra natoraky ny tady atandoka omby atoraky ny fisafa apo ny pahalala zaho tsy olo latitra fa zanakatitry tsy olo mahalala fa mahatadidy manaraka ao tiako etona no milaza aminareo fa betsaka ny sasany mangetaeta an'izao plasy président de la république zao henoko aby io fa zaho moa tsy raha mipetraka fa mitoro filazantsara mitety Madagasikara vita koa aby Madagasikara to nandehanako mitety tongotra na vita 2 kilometra mitety aller retour sy mivezivezy ty tany Madagasikara ty nandeha tomobile taxi brousse mandeha vita naheno atakitra mahalala aby zanaky malagasy fa zaho le atao hoe malaso dahalo niva fo misasy nao miteny hoe ex-remenabila tsy haiko zay naovanao azy fa zao no izy maro tokoa ny miresaka anio resaka fitondrana zaho filoam-pirenena hony aty ihany mitondrana zao hony ry za milaza aminareo tsy manino fa mitondra nareo
oetiny firenenanareo oetiny fanjakanareo fa zaho dia eo akaikinareo ihany itsondranareo ho tonga soa amin'ny toera zay misy nareo fa na iza ka tsy angataka tsodrano amin'ny tsaratsara ka ilaza ho tonga président tapaky ny tanako za miteny fa ny fahefana azo miteny zao fahefana avy any an-danitra na iza ka ilaza hoe ho tonga eo amin'ny fitondrana eo ka raha tsy andalo amin'ity tsaratsara tonga nofo ty hangataka tsodrano ko ilaza ho tonga eo zéro romeko an'izany za milaza anareo fa ny fahefana na oaiza ianao na andeha ambaninina ka andray fahefana tsy azonao la tsy avy amin'ilay raiko zay pahary atsika avy any an-danitra tiako heninareo zao teny zao sao de hoe ilaza ka isengisengy hoe za manambola manapaizana tsy tonga eo anao amin'ity 2018 ty taona hafa tsy haiko 12 13 bakao zay tsy haiko na 11 na 10 na 2009 bakao zay fa ity 2018 ty dimbasy 17 ty azafady fa misy zavatra goavana ijaby ny eto a Madagasikara zay tsy apoizinareo fa tsy hitany maso izy io amin'ny lafiny anankiray amin'ny lafiny akavanana izy mety tsy hitatsika maso amin'ny lafiny akaviana izy ho hitatsika maso satria nangataka an'izany i Jacob sy John na zanaky Zebedio tamin'ny Jesosy o Jesosy mba omeo anay ny fanjakana ny anankiray izy mba hipetraka eo amin'ny akavananao ny anankiray mba hipetraka eo amin'ny akavianao any amin'ny voninahitra ao hoy Jesosy hoe tsy fantatrareo zay angatahinareo mba hainareo va nisotra mikapoka zay nisotroiko na ny hatao batisa amin'ny batisa zay nanaovanay batisa kody zay fa ny anomeny zanareo zay tsy hay fa andraiko ka apetrako aminareo zao teny zao androany soa mba hampionona ny fonareo vahoaka malagasy ary mba hampionona ny fonareo mpanao politika hampionona ny fonareo mpanambola hampionona ny fonareo manapaizana zay nandraty fahaizana avy any ivelany amarafarana ny teny aho fa ao koa ny fotoana ametrapetrahanareo mpanao gazety ny fanontaniana satria lava ny fotoana fa nareo nangatako hoe mba ataovy lera zao ihany fa zahay maro asa kanefa ity ny tena asa lehibe nareo zay nisanganareo mpanao gazety androany reo avy olo Andriamanitra tonga nofo zao vaovao lehibe ho anareo ty na adinidinitsika raha vata tsy misy problème zany nefa mo atao akory fa nareo miasa tsy azo didina amin'ny fahefanareo satria voazarazara samby hafa ny fanomeza pasoava anjelin'ny tompo aby koa nareo io miasa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sy ho an'ny teratany vahiny tsy azoko fezina fa tsy manino fa afofitsika izy mba halaky andehananareo mba tsy avahiny ny etrenareo hoe inona moa ny atony namorian'ny tsaratsara mpanao gazety inona gn'atony nanaovana zao conférence de presse fanambara lehibe fa nijoro nitsanga eto Madagasikara ny fanjakan'Andriamanitra androany androany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toko tsaratsara de manaraka ao ka hoy aho hoe zavatra goavana ity ry avako malala aza misalasala ianareo manatonahy fa misy zavatra lehibe ho ambarako ho lazaiko aminareo zay mbola tsy voalaza eto fa mba misy koa araka ny teny oabolantolo hoe tsikotsikonyolo roa tsy ambara telo misy koa tsy ambara telo tsika roa misy koa tsy ambara telo ko aminao fa tsika zao tsy telo avao koa fa mihoatra ny telo ka raha mifagnato tsika mifampiresaky mifampisafà oheninao ny safako oheninao ny resako mikasiky an'izao fiainam-baovao tonga ety ambonin'ny tany zao ka de hoy aho hoe no marafaranako azy alohan'igny hametrahanareo ny fanontaniana androany dia apetraho amiko mihitsy ny fanontaniana zay sarobaliana avy aminareo mpanao gazety mba tiako satria androany tsika vao tafavorosoa nareo fa betsaka ihany nefa niano tamiko fa tsy tena be da be fa atonotony fa androany mba tiako ny fanontaniana zay sarobaliana zay tsy neritsaretinao ela apetraho amiko androany fa androany nareo ho afaponareo amin'ny anaran'ny tompo tsaratsara satria izy lasa tompo tsara Jesosy mpiandro tsara Jehova tompo tsara izy ihany lasa tompo tsaratsara fa tsy hain'olo dikany code secret code secret'Andriamanitra tsaratsara tsy zaho ny tsaratsara fa lay marka lay anara nomeny ahy mipetaka amiko fa zaho de nofo be fitaovana fotsiny aho fa izy mipetaka ato amiko ny tsaratsara Jesosy Kristy tonga nofo ka dia amin'ny anaran'ny tompo no ametrahako an'izay teny zay sotra tompo lahy makasitraka tompoko vavy iova tokoa ny fiainatsika raha mino azy isika iova izao tontolo zao manomboka eto Madagasikara raha ino azy isika aoka tsy ilay vatatena ny nojerentsika hoe izahay ve de mino olombelona
fa retsika tsara teo a fa Andriamanitra mahay miasa ny zavatra amin'ny fomba mahagaga ka Andriamanitra dia mitoetra amin'ny olona izay nofidiny ihany koa. Izay ny hoe tompoko lahy sy tompoko vavy fa omena anareo mpanao gazety izao ny fitenenana afaka malalaka tsara ianareo ametraka an'izay fanontaniana tiana apetraka fa mba ho ezahana ho findim-pitiana fotsiny. Mankasitraka tompoko lahy, mankatela tompoko vavy, anareo fitenenana. Azafady indrindra tompoko mba lazaina ny anarana sy ny organe misy anao tompoko zay andray fitenenana reto sorabe. Clarisse Lazermana fanao gazety amin'ny RDC. Ny fanontaniako nisy fotoana efa nanao fanambarana ianao hoe hanapa-kevitra ny faty mety nihemotra ve eo amin'ny mba meo micro mazava tsara izy tompoko. Averandray mandeha na baba tao mafimafy tsara azafady fampady ia zay zany ny fanontaniany ranabavy mpanao gazety avy amin'ny ABC Tsy izy io a. ozy izy hoe misy fotoana ozy nanapa-kevitra anao fa angataka ho faty dia mba ahoana regny ody any amin'ny ray igny zany ranabavy dia zao mialatsiny lahy fa endrikendrika mitovy ihany fa tsy zaho igny igny le atao hoe marika tatandrazana apôstôly hono fa tsy fantako loatra fa zaho apôstôly tsaratsara zaho le misy tsaratsara avy any an-danitra za tsy mangatako ody ho faty raha tsy misy ozy nagny ranoray koa vita ety ambony tany regny hafa regny regny miaramila mavozoady regny fa zahay miaramila ny lanitra tsy mitsokady tsy manamboadidy mon général ya tsy mahadisanao le fanontanianao toy izy koa ny fanontaniako maharitra romaty mpanao gazety ny TVM mino fa mety hitovy hevitra amiko daholo ny mpanao gazety hoe raha mba afaka zay tonga dia amena interview raha mba possible dia any zay mametraka question maromaro raha ohatra mba possible le izy mino fa mibetabe reo mpanao gazety reo mitovy hevitra amiko mandroso re erzao dia miteny hoe fiangonana ihany ozy ve olo ty fikambanana ty sa ahoana ny tena fipetraka ty fikambanana ty ity fikambanana ty zany a ny zavatra zay najoroan'Andriamanitra ty teo amboniny tany mako dia tsy niala ny fiasan'ny fanahy masina ka ny fiasan'ny fanahy masina na nevian'ny fiangonana avy ao amin'ny fanahy masina ny fiangonana fa raha avy amin'ny fanahiny Belzebuba dia tsy nitsanga le fiangonana ka matoa zany nitsanga le fiangonana avy amin'ny fiasan'ny fanahy masina Jesosy Andriamanitra ihany zany ka mino fa raha ny tena marina dia fiangonana ihany io fa ity fikambanana ty ny tena fehiny amin'izao vanim-potoana manomboka hatreto aloha fa ny fiandohany zava-drehetra dia tsy maintsy fiangonana dikany hoe fiangonana mako zany raha zavay lavabe zany hoe miangona trano le izy tsy le misy tilikambo ihany ny fiangonana fa na dia trano kelikely lafa fitambaran'ny olona mivondronao ny olona efa fiangonana ny dikan'izay ka ity tsy trano misy tilikambo hoe trano be fiangonana fa ny fiangonanay reto zay reto miangona mpiangona mpiara-mivory voaterin'Andriamanitra hiaraka amiko tahaka an'ireo mpianatra apôstôly roa amby folo niaraka tamin'i Jesosy safe zany dikan'izany dia hoe fiangonana ihany sy le vondrona ihany ao anatin'izay angamba ny somary misy zavakely sotona kely hoe satria mesia no anarany Aristena ny ty Jesosy tonga nofo ilohan'ny fiangonana izy ty io fiangonana rehetra najoro ny tety ambony tany andritra ny roa arivo taona io a izy ny lohany sotra to ohatry somary misy fanomerana ihany le hoe tsaratsara hitondran'ny firenena kanefa misy ihany koa le hoe mila mangataka tsodrana ny tsaratsara rehefa zany tsy ho tonga tontolo orona fanazavana kasika ny firenena zay fatany sasany dia samy manana ny fatany fa ny firenena zay fatako dia avy amin'ny raiko dia zay mahatonga hoe afaka
mangataka tsodrano satria zaho de olon'Andriamanitra irak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ary mbola izy tonga nofo ihany koa ka zay no mahatonga hoe afaka manome tsodrano aho satria nitsodrano avy amiko de avy miraiko ka raha tonga ny fotoana zay agnomezany ahy hitondra ny firenena raisiko izy ampanajana sy ampanetretena fa mbola sy tonga ny fotoana agnomezany an'izany ahy hitondrany zany fa le fisian'ny fikambanana aloha no lazaina manomboka androany atreto aloha mifandony kely amin'le fanontaniany Hery zay hoe manahoana zany nareo manangana fikambanana amin'ny resaka politika zay manokana amin'ny position politika anareo raha hoe fizavian'izay fikambanana fanatsorareo zareo resaka fitondrana firenena zany ny politika tokoa de samy manana ny azy enina de olo mpikambana tsotra rehefa milaza izy hoe hiditra atoko politika de politika ny fahaizany an'izay sy ny fandraisany azy enina de olo efa mpikambana anatin'ny politika azy ka milaza hoe zay de tomponao politika de politika ny filazany azy fa ny anay tsy mba politika n'olombelona fa politika n'Andriamanitra formation zany hoe ilay antikristy izay malaza maneran-tany amin'izao fotoana fa te handrakitra ny firenena misotranao mihitsy zay le fanontaniam-ba ty koa mako mba fanontaniam mafy be ohatran'izany so de iraky ny formation zay anao misy tsaratsara tonga Madagasikara ty mba handrakitra nyty firenena ty zao la iraky ny formation reo zaho tokony zaho mihitsy nahazo invitation voalohany tamina tongavale formation teto Madagasikara tokony zaho nahazo invitation voalohany nefa zaho tsy nahazo invitation te tsy fantany aho ka te tsy namany aho ka tsy hitany na fantany fa nareo no mahafantatry azy iny baiboly satria izy mitetra ao anatinareo ka matoa tsy hitany na fantany tsy namany velively ary za mpanohitra azy zany hoe mpanohitra an'ireny 100% tsy tia niasany regny aho ny any teko de niasany Jesosy mahitsy sady marina tsy tia kolokolo tsy tia malaso ambony latabatra tsy tia ferafera miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsy mba te zava-dratsy fa zava-tsara za de tsy namany antikristy fa namany Jesosy Kristy ya izy anao hoe andranamanato hoe inona zany ozy ny teny idron'ny fikambana de hoana ny action momba le fikambana izay mihitsy no agnambara anazy amin'ny fomba ofisialy androany io fa isy action ato tsoela inona le action de zahay reto no iraky ny tompo hanatanteraka le action le action tena hitondra filaminana ho an'ny malagasy io izy io efa voarakitra ato zay efa voarakitra nyty zany efa napetrakanay efa voasoratra ato le action zay hataonay sombitsongony any nefa ty fa mbola ho hitanareo miandala eo ny fanaovana azy fa hirindra tena de hirindra ary hilamina tena hilamina io zavatra io fanavotana ho atsika vaoka malagasy amin'ny fomba mahagaga fomba n'Andriamanitra